miverina tsy kelikely ny fiainan'ny mponina tia Namaki, distriktan'ny Mitsinjo, taorian'ny fisokafan'ny orinasa West Sucre 5 taona lasa izay. Orinasa mpanamboatra siramamy no nahafantarana ny tanànan'ny Namaki fony izy mbola sirama. Ny toetra taty an-toerana ny fahadiovana sy ny hatsaran'ny tanàna tamin'izany fotoana izany, ny jiro sy rano namatsy ny filan'ny mponina, ny fiainana andavanandro nandeha araka ny tokony ho izy. Lasa nofinofy ireo rehetra ireo taorian'ny fikatonan'ny orinasa. Mbola hita taritra ety ivelany amin'ny endriky ny tanàna ny fandalovan'io krizy io hatramin'izao. Mbola amin'ny endriny hatramin'izay ny tanàna sy ny orinasa tsy misy ny fiovana. Ny fiodinan'ny orinasa manome asan'ny mponina no tenany ban-toerana hatreto. Mbola manano sarotra ny fahazona rano madio. Efa miverina 420 ora amin'ny 420 ora ny jiro saingy lafo raha nambaran'ireo mponina mipetraka aty an-toerana izay nisafidiny tsy niteny. Aleon'izy ireo misy hazavana na somary lafolafo aza toy izay iverina ao anatin'ny aizina indray. Isan-taona saika enona fitokonana mandalo amin'ity orinasa ity, fitokonana izay miteraka fatiantoka ho an'ny orinasa efa mandeha amin'izao fotoana izao io. Ny famerenana tanteraka ny nahafantarana ny Namaki fahiny no ambadiky ny hevitry ny fitokonana ataon'ireo mpiasa io. Samy mahazo tombony rehetra na ny orinasa izay tsy mitsaha miakatra isan-taona ny vokatra azo, na ny mponina izay fototra mampiodina ny orinasa ahatratrara ny vokatra azo io.